efa miditra amin'ny fanadinam-panjakana ny mpianatra amin'izao fotoana izao mba hampitomboana ny tapahafahana ho an'ny sekoly UFSM Metsandravoahangy manana ny paikady manokana izy ireo entina ampianarana ireo mpianatra. Nanao atrikasa manokana ny mpanabe ao amin'ny sekoly UFSM Mandravoahangy ny talatalasa teo natao andinihana indrindra ireo paikady anomanana ny mpianatra amin'ny fiatrehana ireo fanadinana ofisialy isan-karazany. Araka ny anazavan'ny tale Ramatoa Razafy Manantsoa Eliane. Tonga ny fotoana tany manana an'ireo mpianatra hiatrika izany fanadinana ofisialy. Dia tony izahay karakarana azy manome mitetika azy ho azy kanefa aleo aloha tsindriana tsara fa raha hoe efa mpianatra izahay na mpanabe dia mpanabe tsy tonga lafatra akory fa matsiaro fa misy ny andraikitra izay tsy maintsy ho raisinay amin'izany fanomana amin'izany ary heverinay fa izany no adidinay anjara birikinay hoentina amin'ny fahafahan'ireo mpianatra ny fanadinana. Fa ankehitriny dia misy santionany amin'ireo tetikavy efa nomanina. Dia ny voalohanteny amin'izany dia ny fanajana ny fotoana. Ny fotoana io zany mifantarina meloa atraizakatraiza zany alaviran'ny toeram-panadinana dia tonga meloa tsy tonga tsy tsara koa nefa ny tonga aloha loatra na ny tara fa tonga amin'ny fotoana antonony. Rehefa tonga any am-pianarana dia raisina ny sujet dia rehefa tonga eo anoloanao ny sujet dia vakiana tsara aloha. Rehefa avy mamaky tsara dia zay vao manomboka ny asa ary rehefa vita ny asa dia miverina mamaky anio asa zay vita rehetrarehetra io. Dia anisan'ny ampampitahidina mpianatra ihany koa moa zany ny resaka fahamarinana eo amin'ny asa atao zany. Dia anisan'izany moa zany anisan'ny filamatra eto amin'ny UFSM ny teny hoe aza ny losamangina ny jerena fa Andriamanitra vatapoloha. Izany hoe entina hitenenana amin'ny mpianatra fa tokony hanana fahamarinana izy ireo amin'ny asa izay ataony. Tsy hangalangala tahaka na hanao ny osoka isan-karazany dia fa anana an'izay hoe fahatokisateny izay ka hiatrika ny fanadinana amin'ny fahamarinana. Fanohy ny UFSM misatona ny atrika asa toy izao meloa ny fotoam-panadinana ara-panjakany.